Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 17 novambra amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 18 novambra 2024 amin'ny 9 ora maraina. Foana ny filazana fampitandremana mahakasika ny hamafisan'ny rivotra ho amin'ny faritra Naray izany. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Cap Est, andrahoana amin'ny sitokotoko mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray. Iovaova amin'ny fitsokan'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora any avaratry Vohimara. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 1,5 metatra. Ho an'ny Cap Est hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona malefaka. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 1,4 metatra. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Tolagnaro, anorana tandrifin-drahona mahalana. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 17 km isan'ora any atsimo Vangaindrano. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana vitsy. Ho avy avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 17 km isan'ora, manakaiky ny Tolagnaro, fa iovaova kosa fitsokan'ny rivotra ny akafa ka ho 7 km isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 2,5 metatra. Ho amin'ny morontsiraka Andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana vitsy. Ho avy atsimo Andrefana na Andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora, hitsoka avy atsimo Atsinanana ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora amin'ny fiafaran'ny fepitaona. Anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1,2 hatramin'ny 2,4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona mety arahakotroka. Iovaova fitsokan'ny rivotra ka ho 7 km isan'ora, hitsoka avy atsimo amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 1,2 metatra. Ho an'ny Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona arahakotroka. Ho avy avaratra Andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora, iovaova kosa izany ka ho 7 km isan'ora. Ho tonony ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8,5 metatra. Ho an'ny Analalava hatrany Cap d'Ombre, amaranantsika azy, anorana tandrifin-drahona indraindray vao maraina, manomboka eo Analalava hatrany Nosbe. Ho maina kosa ny andro any akafa. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana ny rivotra eo anelanelan'ny Nosbe sy Cap d'Ombre ka ho 17 km isan'ora. Ho avy avaratra na avaratra Andrefana kosa ny akafa ka ho 7 hatramin'ny 17 km isan'ora. Ho tonona adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 8,7 metatra.